Misavoritaka ny raharam-pirenena, latsaka ankaterena ny lafiny fampianarana eto Madagasikara, hoy ny fianakaviam-ben'ny fampianarana izay ivondrona ny SEMPAMA na ny Sendikan'ny mpampianatra sy ny mpanabe eto Madagasikara, eo ihany koa ireo Sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena raha ny anio ny heviny androany. Tsy azo ekena hoy izy ireo ny fanaovana tsindry sy ny fampiasana ireo mpampianatra ho fitaovana politika hampandaniana ny kandida hampanjakana amin'izao akatoko ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Tena ampiasaina le mpampianatra mpanabe amin'ny resaka politika. Jaly zahay raha matoa ministry ao aminay ministry ny fanabeazam-pirenena no taleniny fampielezan-kevitra ny président. Tsy maninona zany, resy lahatra izy amin'ny politika, amin'ny antoko izay misy azy, tsy olana velively. Fa ny tsinenay kosa ary tsy ekenay dia ny fampiasana ministera ny olona sy ny fitaovana ho fitaovana politika. Ny rahantsika nahita nandre reny mpampianatra, ireny tereniny chef Cisco, tereniny drenina hanao fampielezan-kevitra ho an'ny olona eo amin'ny fitondrana. Tsy ampiheverana ihany koa izy ireo ny famoahany teo anivon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony, ny noty izay mamaritra fa any amin'ny reny volomparitany ireo kandida tsy miankina na ny kandida libre no hiatrika ny fanadina-mpanjakana baccalauréat raha io noty ny voaka eo hatrany. Rehefa tsy manjary araka ny tokony ho izy ny fitantanana araka ny napetraka ny filomanao hoe fanjakana tsara ta. Naninona ny baccalauréat hatramin'izay no nandeha tsy misy romoromo zao ndray vovana tahaka an'izany. Aminay zany zay didy avoaka ny fitondrany ity eo amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana apetraka tsara zay, tsy miteny ministera hafa zay, de izy aminay hoe misy tetika hafa andray eo hanapitehana anay. Zay le izy. Rehefa nijadona ny manjaka, adidinay no mitroatra ho hatrany ireo Sendikan'ny mpampianatra sy ny mpanabe raha ny namafisiny izy ireo androany. Reto farany izay tsy anaiky lembenana itsony, indrindra ny fanaovana tsindry sy ny fanerena azy ireo ho fitaovana politika ataony tompona raiky mpanjakana ankehitriny.